dia ataoko hoe nanana tombo manokana Madagasikara satria tafiditra tao anatin'ity fivoriam-be iraisam-pirenena ity no namoahana azy amin'ny fomba ofisialy, nanatrika teo daholo ny ministra ireo plénipotentiaire zany manatrika an'ity fivoriana ity tao amin'ny Carleton izy io no natao. Madagasikara zany zao ohatrany hoe firenena anisan'ny voalohany mampiasa an'io vokatra io manolotra ny vokatra io amin'ny mpanjifa ary mampiasa an'io marque poste transfert io. Poste transfert dia marque collective, anarana iraisan'ny poste rehetra eran-tany. Raha makany France ianao na any amin'ny firenena hafa izay ao anatin'io groupe poste transfert io dia izay ihany ny anaran'ilay vokatra. Misy tombontsoa maro azo ny firenena malagasy amin'ny fomba fandefasam-bola sy fandraisam-bola avy any ivelany io. Ny sarany aloha mazava ho azy ho an'ny mpanjifa zany dia ny resaka ara-kalitao. Azo antoka tanteraka zany ny kalitaon'izy io satria amin'ny maha hoe groupe poste transfert iraisan'ny poste rehetra zay no ampiasaina, dia misy système koa zany ara-teknika le hoe IFS no ampiasaina. Ny akoatran'izay moa dia hoe akaiky ny mpanjifa zany izy io, malaky sady accessible ozy afaka hisitrahany olona rehetrarehetra. Amin'izao fotoana izao androany no mifarana ny conférence atao eto a Ivato, nefa amin'izao fotoana izao dia tena mbola mafana dia mafana ny ady hevitra ao. Ilay hevitra roa aloha, aloha hevitra roa aloha amin'ireo saritery ambony, mbola tena mafana ny ady hevitra ao. Mbola itoy izy io amin'ny 4 latsaka eo, dia aorianan'izay zany vao hivoaka ny résolution amin'ilay izy. Fa tena mafana ary mizotra any amin'ny tanjona zany ilay hoe tiana atongavana zany mifanindran-dalana ihany ny hevitry ny firenena mpikamana ao amin'ny UPAP. Ny firenena manatrika an'io fivoriam-be iraisam-pirenena io any amin'ny 30 mahery any, fa misy ireo organisme sy association izay mireprésente firenena anankiray, izay mahatonga anazy hoe efa any amin'ny 40 mahery no firenena zany manao an'izy ity. Raha i Madagasikara manokana dia misy tombontsoa marobe no azontsika amin'io aoriana kely eo, fa mbola rehefa tena vita zany la mivoaka ilay résolution dia hivoaka izay. Fa raha tsy laza aminareo fotsiny anio amin'izao oro izao dia efa misy fifanarahana ohatrany hoe coopération bilatérale hoeritreretana iarahana firenena toy ny izany ivoiriana amin'izao efa vita fampiresahana teo, dia ho teo ny fivoaran'izany fa mahavelom-bolo zany le izy.